Natukisako amarakuwabana isinge mararifuya kamama risiwetoza chupisi kwa mitakaza ize sukrinaka jabe farengine zazio mama macharu manengine Marenga banjo, izina banjo sokuchan Tampije, fatina makutara tuja Istorego, zazufadara Nikanjenako, oh mama Mamina, Zanako, fabitsini tukisana Não caminha uma tética Namuayu Mishafaha Fazeri Chatukisana Morani Vadiki Aratiampaga Sarini Soratami Hanjigi Wafahitani Anomana Fiananga Tara Yutizakani Etikantini Bitanega Zanako Bonalavani Halana Tizani Tiki Aminao Defalena Uwagana Istorego Zazufadana Nikanjenako Oh mama Zanako Fabitsini Tukisana Atokuma suwasa kezini Araiku anatanongini Afarangi kumitandingi Resule suzanako Mirala bandadu tiapi Fiena makiwa bizanga hari Istorego Zazufadara Ikanjeni mako Oh mama Mamina Zanako Fabitsini Tukisana Oh Istorego Zazufadara Ikanjeni mako Oh mama Mamina Zanako Fabitsini Tukisana Oh Bouygues Télécom. C'est enfin Noël chez Bouygues Télécom. Almerantsika rehetra zao arivarivo zao amin'ny fotoanan'ny ora andeha ialana sasatra atory ka hanofinofisana harena sy fahasalamana ary fahombiazana hitovizana amin'ny mpanan-karena. Ny torimaso tokoa ny hitovizana amin'ny mpanan-karena ary tsy hafenina fa eo mihitsy ny tena misy ny fifanoherana goavana satria matetika ny mpanan-karena dia tsy mba mahita tory zany ary alinalina foana vao mahita tory, ramatory adiny 3, adiny rabe indrindra adiny 4.
tafafo maraina tsy tafandrimandry amin'ny fitadiavana harena, fitadiavana fanambakana, atsimo atsinanana sy ny karazany. Fa ny mahantra indray ary tratran'ilay tapakibo dia miezaky ny matory aloha, tsy mbo misy tele hojerena, tsy mbo misy radio henoina, fa vao maizina ny andro dia fa ndezatsy izy manenjika torimaso raha mahita tory, ary matetika dia taitra amin'ny 4 maraina, amin'ny 5 maraina, amin'ny 3 maraina ohatra izany foaziny anoanana. Ny mahasamihafa azy roa ireo dia ny iray ity le manan-karena amin'ny tsy famarinana dia tsy mahita tory amin'ny jaly sy ny tahotra sy ny suspense rehetra momba ny ampitso, hoe ahoana ihany ny hafaran'ny ampitso, ho vitan'ny fleury ihany ve ty fanenjehana araky ny lalàna sy ny investigation rehetrarehetra ity, aresy ve amin'ny procès hanenjehana amin'ny fleury. Ny mahantra indray tsy izay indray ny mampiasa ny sainy fa aiza no ahitana vola maraina, ndeha hiasa any amin'iza, zaridainan'iza no amboarina, entan'iza no bataina, any amin'iza ny indram-bola, iza zao mpitaky vola ho tonga ho vao maraina eo. Zany hoe raha atao zany ny kôty na ny mahantra na ny manana any amin'ny firenena tahaka ny atao hoe Madagasikara dia tsy mahita fahalemana ao anatin'ny torimaso. Samy jaly ara-torimaso izy ireo ary samy sahirana. Andao amintsika dia hanao soirée kely rizady sy Thiera Bruno. Azafady tompoko mangididy le orona, mbola tsy tena efficace tsara le zavatra ampiasaiko ity a. Ka dia andao antsika hihaino ny Judicaël, hiran'ny Thiera Bruno izy ity no navoziny, dia aorianan'izay antsika hihaino nga Thiera Bruno. Ndao ary. Izay tapa-kevitra nandeha maro ny tafita, sady nahazo zavatsoa ny masolo nahita. Fa izay nifidy janona kosa valala mpiandrefasana, ireo olona zay osaosa efa lasarana. Fa izao zany efa ela no tapa-kevitra fa niandrana hoa. Fa anioane mbola misy azo antenena olovatsika, Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, malaky ambo. Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, malaky ambo. Izay tapa-kevitra ny hody tsy sakana fadiso, fanahalala fanafody mitsinjo ny ampitso. Fa izay nifidy janona kosa tsy tonga tany, ny adidino ny agosa ny enalany. Fa izao zany efa ela no tapa-kevitra fa niandrana hoa. Fa anioane mbola
miaraka aminay katinova miaraka aminay malaky armo Katinova, miaraka aminay Katinova, miaraka aminay Katinova, miaraka aminay malaky armo Katinova, miaraka aminay Katinova, miaraka aminay Katinova, miaraka aminay malaky armo Katinova, miaraka aminay Katinova, miaraka aminay Katinova, miaraka aminay malaky armo Katinova, miaraka aminay Katinova, miaraka aminay Katinova, miaraka aminay malaky armo Sotranga Judicael nanao an'izany reprise zany ary remasterisation moa fetsoana an'izany na remix. Tsy avenina fa tsara le hira ary zavatra tena tsaroko rehefa mandeha zay hiran'ny Thierry Bruno zay tany amin'ny Tolona tany amin'ny 2011 2012 sy ny karazany tany tena sondrindrina mihitsy le vahoaka ary tsy afenina fa voentanetana mihitsy ary raha tsy namadika ny tafika tamin'izany andro zany dia tokony efa tsy tatao anatin'ny tabloan'ny politika intsony zany andro rajelo zany. Ireo londohan'ny tafika no anisan'ny mamadika tamin'izany ary namadika tamin'izany ary tsy menatra mihitsy ny mamono vahoaka, mamono mpitandrina. Ny mpitandrina moa no tamin'ny alalan'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana no tena lasibatra tao ary nisy mpitandrina fianakaviana mihitsy ny tafiana tany an-tokantrano sy ny karazany. Ary rehefa mandeha zany no ohatra koa any amin'ny lanonam-pianakaviana dia mitsangana daholo na team na mapara na inona dia mandihy amin'izay hira zay ary ny zavatra tena anisany hoe tena remarquena ao anatin'ny fandizana amin'izay hira zay dia ny fampandizana fitombenana ary ny filanjalanjan'ny lehilahy loha nipinipy épaule dia lanjalanja loha ny lehilahy mijerijery ny fampandizan'ny tovovavy sy ny ramatoa sy na ny efa lehibebe raha mbola mampandihy fitombenana amin'izany hira zany. Tsisy maharatsy azy zany fa misamuzy ny olona, miala voly ny olona, donc tsy hita zay azo tenenana amin'izany zavatra zany. Ny ho alefako eto dia ny version originale ka satria izay tsy ratsy ihany koa ny version originale amin'ilay Thierry Bruno. Tsy haiko moa manahoana ny fahasalaman'izy zay na manahoana fa ho anareo zay mahalala dia mba ampitapitahony aminany ny fiarabana avy aty amiko ho an'ny fianakaviana. Akama niara-nitolona zany Thierry Bruno zany ary tsy afenina fa voanelany nga Thierry Bruno nitolona teo amin'ny Macro dia tena somary nangatsiatsika mihitsy ary nangasiasy ny be sy ny maro. Zay moa ny olana miaraka mitolona amin'ny Ngara Valomanana, ny azy ny fatany, ny ao am-paosiny ny fatany fa ny fitediavana ho an'le artista sy le olona miaraka aminy tsy fatany mihitsy ary anisan'izany no anisan'ny nampialany nga Thierry Bruno satria rehefa natao ny kaoty tsy hitako zay tombontsoa amin'ity ozy izy ngarainy fa izaza ny mahazo pression à gauche à droite ny fahasalamako manaraka an'izany
Ka dia niataka moramora izy tamin'izany ary za milaza amintsika fa tsy fantako no hoe manahoana izy zao na manahoana fa nitondra takaita tamin'ny tolona teo amin'ny Magro sy teo Ambojatovo ity Ara Bruno ary tsy afenina fa narary izy nandritra ny fotoana maromaro. Rary fahasalamana ho an'ny Ty Ara Bruno ary indrindra anie mbola velon'aina any ny akama Ty Ara Bruno. Davara. Izy tapaka efitrano andeha maro no tafita sady nahazo zavatsoa ny masoko no nahita fa izay ny fitijanona kosa fa lalam-piandry fasana ireo olo naze osaosa defa lasana fa izao izany efa ela no tapakevitra fa ny andry anawa fa hanyoany mbola misy azo antenaina olofatsika katinao fa katinao fa kamna katinao fa kamna manakenu katinao fa kamna katinao fa kamna katinao fa kamna manakenu Izy tapaka efitrano mody tsy sakalava-liso fa nahalala fanafody mitsinjo ny ampihitso fa izay ny fitijanona kosa tsy tonga tany ny adidiny ny ahosa ny aina lany fa izao izany defa ela no tapakevitra fa ny andry anawa fa hanyoany mbola misy azo antenaina olofatsika katinao fa miaka kamna katinao fa miaka kamna katinao fa miaka kamna manakenu katinao fa miaka kamna katinao fa miaka kamna katinao fa miaka kamna manakenu katinao fa miaka kamna katinao fa miaka kamna katinao fa miaka kamna manakenu katinao fa miaka kamna katinao fa miaka kamna katinao fa miaka kamna manakenu
Katina fa, Liara Kamna, Katina fa, Liara Kamna, Katina fa, Liara Kamna, Mana Ketu, Katina fa, Liara Kamna, Katina fa, Liara Kamna, Katina fa, Liara Kamna, Mana Ketu. Eny ary anombokontsika araky ny fandaharana hitanareo any dia iresaka momba ny publication ataon'ny Banque mondiale sy ny Transparency International tsika amin'ny fomba farazay tsotra azahoan'ny vahoaka azy indrindra farak'izay tsotra indrindra zany azahoan'ny vahoaka azy mba ahafahantsika mametraka hoe aiza hoaiza moa tsika ty amin'izao fotoana izao sy ny hoe ahoana ny fandehan'ity firenena ity. Alohan'izay dia tiako aza miala aloha vetivety tiako apetraka amintsika ary hoenotsika ity tenin'ny député any Diego ty zany Diana ty satria tsara ho fantatritsika zany ny zavatra mitranga dia zao. Rehefa tamin'izany andro tamin'ny zoma hakabia ny tenako. Hakabia ny tenany tamin'ny zoma fa tsy mbola tsy anona loatra ny Covid-19 taty. 2 millions d'ariary. Mbola tsy amin'ny fitenenana aminazy aloha tsika fa avy eo izy mentsika fitenenana. Zao inona no tena mahasamihafa ny fitondrany Andry Rajoelina na hoe i Andry Rajoelina mihitsy amina mpitondra na filoham-pirenena hafa tahaka ny hoe Albert Zafy, Ratsiraka Didier, Ramanantsoa général Gabriel Ramanantsoa général, Ratsimandrava. Tsotra be. Tamin'ny propagandin'Andriamatoa Andry Rajoelina dia nalaza ny hoe efa presque hatrany amin'ny 500 millions d'euros ny vola lany. Tamin'ny propagandin'Andriamatoa Andry Rajoelina dia malaza ny hoe ny vola ao tsy ho laninareo. Ary dia tena niafatrafatra mihitsy ny blingy tamin'izany andro zany. Nisy ny vola ary tsy azo iadina hevitra zany tena niasa ny vola na tany amin'ny CNI tany, na tany amin'ny ACC tany, na tany amin'ny Tafika tany, na tany amin'ny antanatohatra rehetrarehetra miainga hatrany amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny faratapony. Tany amin'ny volana Oktobra moa za dia efa niteny, non, Septambra dia efa niteny. Tany amin'ny taona 2017 rehefa niaraka nivory tamin'ireo mpanohana tamin'izany volana mai 2017, non, juillet 2017 azafady tompoko. Dia hoy aho tamin'izany hoe hold-up électoral no hitranga eo. Ka raha miteny an'iny ny ray aman-dreny ny sénateur Olivier Rakotovaza dia tahaka ny namafy ny zavatra niteneniko ary nosoratako mihitsy izany tompoko. Nisy fotoana hoe hold-up électoral. Nataoko éditorial anankiray mihitsy zay hoe hold-up électoral. Satria na hatrany amina fatina tena miala tsiny tompoko, tena miala fondro hatrany amin'ny hoe najilaham-boto kely. Tsy tokony halalana izany hoe manao manipulation na
karapanondro izany hatrany amina mpitatry oratra, hatreny amin'ny fokotany na sefy fokotany, na mera na chef district na préfet na ministre na ny tompona andraikitreny amin'ny CENI dia tafiditra tao anatin'ny tambazotra na général na colonel na kapiteny na commissaire na brigadier ka rehefa tafiditra tao anatin'ny tambazotra ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia tafiditra tao anatin'io tambazotra na halatra sy fanodikodonana ny safidin'ny malagasy io. Tao ny fanaovana doublon, tao ny famoronana karapanondro, tao ny fanaovana rembourrage diurne. Anisany natao ary nanao an'izany ny tany amin'ny faritra tahaka ny Tamatavy, Diego, Tuléar, Fianarantsoa ary Mahajanga. Teto Antananarivo tsy dia nisy loatra fa raha nisy ara dia tany amin'ny sisiny ary samy nanao izy mindralahy candidat deuxième tour farany. Fa ny tany amin'ny faritra no tena hoe de manière exponentielle. Dia ny atao hoe exponentielle zany dia puissance n zany na e fa n moa mahazatra indéterminé, zany hoe nisy anankiray izay tena tadiditsika mihitsy hoe 350 000 ny votant dia lasa tapitapika eo 450 000, 600 000 no mifidy. Zany hoe ny isan'ny mpifidy maro lavitra no nisan'ny voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fokotany na ny bokim-panjakana natao anaty bureau de vote zany indrindrindrindra dia rehefa natao ny fanisana dia nisan'ny mpifidy maro no nisan'ny voasoratra. 350 tonga dia lasa 600 zao raha ho anankiray. Mille tonga dia lasa 1500. Zany hoe nisy rembourrage zany tao. Tsy contino ao anatin'izany boky zany ny zavatra mitranga amin'ny resaka doublon sy ny karazany. Anisan'ny tafiditra tao anatin'ny tsikombakomban'izany ireto vehivavy maromaro. Ny azy manko, ny Andriamatoa Andry Rajoelina manko, ny vehivavy no tena miasa ho anazy. Ary itony vehivavy mahay vava ary tena misy vava no miara-miasa amin'ny Andry Rajoelina. Raha tsy tenitsika fa tsy Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy. Raha tsy tenitsika fa tsy tony député ny Diego tony, député ny Antsiranana itony. Fa teo eo manko tsy dia niantra loatra tamin'ny paosiny dia tsy nahoany ny fijalian'ny malagasy fa amin'izao fotoana izao efa miantra tanteraka amin'ny paosiny dia manomboka mitabataba ireto mpiarahia sy mpiara-mitonina amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Lafo ny sara fitaterana amin'ny fiaramanidina miala Antsiranana mandeha Antananarivo aller simple fotsiny no hoe fa 2 millions ariary hoy izy ary lafo lavitra no makany ivelany ny tiany tenenina hoe makany Maurice na makany La Réunion ary tena marina ny teniny.
fa saingy zao nokateriny amboa kely tiny izy ka efa tafiditra anaty lavaka manitrokitroka mitrokitroka sa lavaka mainty zany maizina tanteraka zay vao menimenina sy midabataba. Iteny sika malagasy hoe trop tard na mahavoy ihany tsika. Iteny tsika hoe akory zay na mahavoy ihany koa tsika. Ny zavatra angatahana amin'itony olona itony dia ny amoaka ny marina sy ny zavatra tena nitranga sy ny zavatra nataony ary mangataka fialan-tsiny amin'ny malagasy satria ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao raha matoa député dia tsy vitan'ny hoe menimenina ianao satria totohana amin'ny fahasalaman'ny paosinao fa ho avy ny fotoana ho adinona aminao ny zavatra nataonao sy ny zava-bitanao ratsy tamin'ny firenena satria tena nanapozina amin'ny malagasy tanteraka nareo nametraka an'io Andry Rajoelina ho filoham-pirenena malagasy. Tsy nitabataba tahaka izao ianao raha ohatra ka nandeha tamin'ny eritreritrao mibizina anao. Tsy nitabataba tahaka izao ianao raha ohatra nandeha ka tamin'ny eritreritrao nividin'ny pitaterana amin'ny armady. Adininao tanteraka raha matoa tery amin'ny fampidirana nataoko hoe ny mahasamy hafa ny Andry Rajoelina amin'ireo rehetra ireo dia izy businessman, mpivarotra zavatra pokaty. Izany hoe raha i Andry Rajoelina no miteny hoe efa ao ny vola dia ny volan'ny Banque mondiale ny eritreretiny izay nopahopainy tamin'izany andro zany. Businessman ny Andry Rajoelina ary namidiny Madagasikara. Vitako io fa omeo amin'ny moyen dia tonga ny fotoana hamerenana ny vola sy hamerenana ny dépense salany tamin'izany. Ianao ve dia mieritreritra fa misy fitantanana mazava ao amin'ny JIRAMA? Mandeha jiro tomboka ny facture, tsy mandeha ny jiro mitomboka ny facture. Mandeha rano mitomboka ny facture, tsy mandeha ny rano mitomboka ny facture. Lasaizany ekebazany chiffre d'affaires ny vola miditra ao amin'ny JIRAMA. Orinasa iza ny maka mitantana sy mitatavana an'izany ao. Ianao ve dia mieritreritra fa ny vola miasa ao amin'ny KNAPS izay ny KNAPS amin'ny mpampindram-bola matanjaka indrindra ho an'ny fitondram-panjakana, ho an'ny fanjakana. Dia ianao ve mieritreritra fa tsy efa nanjavona any amin'ny fanaovana projet immobilier miaizinezina, any amin'iny lalany vato, any amin'iny lalana makany amin'ny fanaovana golf iny. Ianao ve mieritreritra fa misy fitantanana milamina ao amin'ny armady ka hoe ny avion izay miasa ao tsisy vola miditra ho an'ny zalahy? Ianao ve mieritreritra fa akamanao amin'ny paosy na amin'ny vola miasa mivoaka vao anaty paosinao ireo olona ireo? Ny fitenenanao an'ny zavatra ohatran'izany no anisan'ny fototra hikonvokenanao ka hampanginana ny vavanao any amin'ny assemblée na any avoloha. Mba moramora ihany fa isika indray ve no amevahana ny opposition? Isika indray ve no amevahana amin'ny Fleury Rakotomalala? Ka fa miteny sy mampiresaka anao eny amin'ny fandaharana sy ny programa izay ataony famelabelarana ao anatin'ny fandaharany Sahia Ndao Sahia. Akatony ny vava
fa sitrapo sy aretina tedavina ny anao ramatoa. Fa vo maika ny fitenenanao hoe zao hoe vo maika manompa ny malagasy ianao ary manompa tena ihany koa satria pirofo mitohaka amin'ny tendany fa tsisy saina ianareo menakavy. Tsy fantatrareo akory ity tovolahy otohananareo ity ne dia apiditra anareo amin'ny kizo eo amin'ny fiarahamonina na ny androany na ny apitso, satria fantatrao ihany ny malagasy rehefa tonga amin'ny fahatezerana zay mifanitsy aminy eo potika avokoa ary tsisy raisiny. Ny olona ho tafatsoka fa ianao aiza ramatoa, fa afiry amin'ny olona tena apreseny Andriamatoa Andry Rajoelina moa ianao no masamy tatatata takan'io. Mieritreritra ve ianao fa raha miteny ianao tahaka izany tahaka ny nataon'ny Lia Roland Ratsiraka tamin'iny herinandro iny, tamin'ity herinandro ity, dia ho adinon'ny vahoaka ny adalàna sy ny fitaka nataonareo sy ny famisaviana ny malagasy nataonareo. Tsy adinon'ny malagasy zany ramatoa. Elako tsiny be deaibe fa tena tsy adino ary tsy ho adino. Raha sanatria adinon'ny malagasy zany dia mbola eto aho apatsiahan'ny malagasy hoe nisy izany député namosavy sy namitaka ny malagasy tany avaratry ny nosy zany, ary anisany niarany tsokombakomba tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha mijeranao amin'ny sary ohatran'izao, mijeranao amin'ity bikabikanao, ny akanjo lafo, ny satroka Panama lafo, hitako ary tena niova tanteraka amin'ny fiainanao ramatoa. Tsy mako zay le malagasy mpanao politika ato amin'le fihetsiketsehana ramatoa Joseline na Maxime maloha voalohany, zay vao ny zavatra tena ilain'ny vahoaka raha misy akory raha vitanareo. To mba jereko to misy Lacroix ihany za teto amin'ny tendanao, fa tsy fantatrao ny atao hoe ny fitondranao ireny marika ireny dia mametraka anao ao anatin'ny sehatra anankiray ao anatin'ny finoanan'Andriamanitra. Tsy tsaranao ary ramatoa, fa ny zavatra marina dia manompa teny ianao ary manompa an'le filoha toananao amin'izao fihetsika ataonao zao. Miandry anao zay vahoaka, tena miandry anareo eo ankodimirana tokoa, fa raha sanatria ho avy ny folaitra dia miomana fa ho avy keo ny vahoaka amin'izay fotoan'izay. Ho avy izy. Toa hoinareo hoe ny alavitra any nga Fleury no miteny sy mitatatata, tsy zany ny réalité aty Madagasikara. Mahafinaritra be mihaino anareo miteny an'izany, fa tsy zany ihany koa nefa ny réalité miseho sy heno aty antany alafin'ny rika aty. Tsy hoe raha mangina ny malagasy amin'ny sehatra zay tokony tenenana dia mieritreritra nareo fa tsy ho avy izy rehefa tonga le atao hoe occasion en or. Ndao hoe notsika ramatoa Joseline Maxime, député Mapara Rajoelina any avaratra, any amin'ny faritra Diana. Todika amin'ny ministre ny transport. Ory olona tamin'ny zoma hakabie ny tegnako, mbola tsy anona loatra ny Covid-19 taty. 2 millions d'ariary na 10 millions ny aller simple Diego Tana. Koronao zay hozy izy timina. Sitrapondra lany kamisy ny nanambadiana ambany andro.
Ianao ve dia mieritreritra fa ministry ny transport ny tompona ndraiky tamin'izany nda matotia. Mba misaina sy mieritreritra zay ny hoe ataoko hoe marivo ary tena akaiky loatra ny sainareo reto ary mampagaga ary mampitolagaga mihitsy ny fomba namitahanareo ireo malagasy mifidy anareo. Ny mazava aloha dia nahodinareo ny fifidianana. Fa ny fomba namitahanareo an'ireto le malagasy le ataoko hoe tratran'le syndrome du larbin reto ny tena mampagaga hoe nary zareo tena fara vendrana na matory am-pitoerana. Satria à deux niveaux manko le famitahana. Famitahana amin'ny alalan'ny fanodikodonana amin'ny ankapobeny fifidianana sy ny vato latsaka atao sy ny vato nampiana atao sy ny famitahana an'ireto olona marivo salosana. Misy olona mihaja, misy olona manam-pahaizana, tena misy olona manam-pahaizana mihitsy voafitaky Andry Rajoelina ary tena tsy afenina zany, misy zany aty an-dafy aty. Rehefa mijery ny tarehan'ireny olona ireny ianao, rehefa mijery an'ireny olona ireny ianao ka manao analyse morale an'ireny olona ireny dia mieritreritra ianao hoe tena mba nianatra ihany tony olona tony fa tena voa. Io zany matin'le intérêt fotsiny io. Hoe ahitana intérêt kely nga Andry Rajoelina zany. Mba miasa ary ny zokinay. Miasa ary ny fianakavianay. Tena rehefa atao le fetrana le hoe norme amin'ny zavatra atao sy arahana dia tena mivoaka tanteraka amin'le molina an'le formation. Manao formation ana grande école ihany ny sasany fa voafitaky Andry Rajoelina. Bandy kely deuxième année, première année, troisième année, maîtrisard, master zany no mipetaka ny Andry Rajoelina natao Sorbonne, vita izy. Tena hoe nahitana fa limité le bandy. Limité, il a été vraiment, tout le monde a vu qu'il était vraiment limité, ce petit bonhomme qui se croit être grand. Amin'ny Andry Rajoelina manko rehefa madio lamba, manao cravatte tsara izy, manao solomaso metimety izy, manao famantaranandro lafolafo izy, voaka avy eo izy amin'ny tomobile, voiture de luxe dia zay natao hoe mahay zany. Fa rehefa tratran'ireo boy kely sy sipa kely ireo tao Sorbonne, nahita ny Jacob. Ka zay mahatonga anahy miteny anao, madame, za moa tsy hiteny anao hoe député satria na député anao koa raha ny hoe halatra. Oui. Mbola fanodikodonana koa. Tsy naharesan'ny pampasole ianao raha ny tena marina. Raha ianao toizana. Ahoana tsara ny andraikitra ny fombafomba mety ataontsika amin'izay zavatra izay. Efa tsy afaka ny lalana. Efa sahirana zahay tanatin'ny Covid atsika. Sahirana ny velon-tenany etaty avaratra ny nosy. Ka iza no nametraka an'ito eo? Iza no nametraka an'ito eo? Ianao zao no miteny fa sahirana ny lalana tsy vita ny lalana. Inona ny promesiny Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana, tamin'ny propagande? Raha minitra dia amboariko Voyemara sy Ambilbe Dego, kinona ny lazainao fa tsy vita ny lalana amin'izao fotoana izao. Vao ray volana ozy izy dia vitako io. Ka ahoana ny fomba ilazainao ka amitahanao anay malagasy hoe tsy vita ny lalana? Non! Vitany Andry Rajoelina ny lalana makany an-tranony. Vitany Andry Rajoelina ny lalana makany Genève, any amin'ny tranony, frontière suisse. Vitany Andry Rajoelina mividy Rolls Royce. Ka ahoana ny lazainao fa tsy vita ny lalana raha matotia? Mametra kely ho an'ny Andry Rajoelina. Dia lafo aminao ve zany 10 millions
FMG 2 millions ariary, aller simple. Inona ny tsy rahanao mandeha lalana amin'ny 4x4-anao, amin'iny lalana vitany Andry Rajoelina. Fa ahoana ny lazainao fa mijaly Dego? Satria ve Jocelyne na Maxime menomenona amin'izao fotoana izao. Dia mahatsapa hoe zay vao mahatsapa ny vahoaka anatsiranana hoe mijaly. Satria manomboka tsy zakany Ramatoa Jocelyne ny vidin'ny Enomby, ny vidin'ny fruit de mer, ny vidin'ny saran'ny avion makany miala Dego mandeha Antananarivo. So dia mba efa ela ianao Ramatoa ty ny tokony teny any. Adininao ve ny kilao amin'ny vary miakatra isan'andro isan'andro? Adininao ve ny litotry ny lasanty sy ny gazoil miakatra isan'andro isan'andro? Adininao ve mifatin'olona mikararana tamin'ny coronavirus tany amin'ny faritra Atsinanana? Zay sahanareo manafina azy fa matin'ny grippe na matin'ny vavony na matin'ny tension. Zany hoe rehefa ny olona zany tratra ny vai dia vain-dralahy. Fa rehefa ianao dia tsy maintsy mitatatata ianao amin'ny haino aman-jery, analanao ny tenanao anatin'ile problema. Ianareo no nametraka an'io. Ianao zao no tompony andraikitra tamin'io. Ka aza androany ianao no mety tsara velatry satria tohana amin'ny paosinao, tohana amin'ny poketranao, miaina amin'ny fari-piainanao, tsy arakin'ny poziny ty ozy ianao. Very fanahy ianao io. Dia le ministra no tefitefoanao. Fa inona ny antony tsy asahinao itenenga Andry Rajoelina direct. Hoe Andry Rajoelina tsy izao no mifanarahana. Ianao ve dia mieritreritra fa io ministra io no manapaka ny frais ny saran-dalana amin'izany Air Madagascar zany. Misy tale généralin'ny présidansany ao anatin'ny conseil d'administration ny Airmad. Misy olona tanakavanany Andry Rajoelina na fiancéany akory. Manapaka ao azafady tsy fiancéany tiako tenena fa financier. Financier-ny akory ao amin'izany Airmad zany. Ka maninona mifanendrikendrika? Sady endrikendrehanao le filoham-pirenena hoe tsy vita ny lalana. Tsisy lalana ozy ianao. Dia adala zany Andry Rajoelina ny teny hoe vao tonga ray volana dia vita ny lalana. Ohatran'ny mampandaingany Andry Rajoelina ianao zany a. Ohatran'ny mampandaingany Andry Rajoelina ianao hoe vao tonga eo dia midina daholo ny vidim-pianana rehetra. Dia io ianao tapitapoka eo mamorona hoe 2 millions ariary no aller simple Airmad. Tsy izany ny lokalokain'ny Andry Rajoelina. Fa ampidiniko ny vidim-bary ozy, ampidiniko ny vidin'ny menaka, ampidiniko ny vidin'ny solika, ampidiniko daholo ny voninahitra ireo menakavy. Lasa mahantra daholo nareo menakavy. Fa zany tompon'ny saosy. Zay ny lokalokain'ny Andry Rajoelina ko inona ny ilanao amin'izay? Eo ianao andeha hilahatra ho mpanan-karena mpanefoefo mitovy amin'ny Andry Rajoelina zany ianao. Fa nga i Andry Rajoelina naterina ho filoha fotsiny. Tsy maintsy misy vola ho alohanao amin'izany. Tsy maintsy manaraka amin'izany ny arenanao. Ianao mihitsy no tokony andoha an'izany 2 millions ariary zany ho an'ny Andry Rajoelina. So ny Andriamatoa mamy Ravatomanga. Ireo ny tompon'ny firenena. Ireo no napetraka ao tao. Ireo no napetraka rehetra teo. Ka matatesa valikitraka Ramatoa ty. Rehefa zavatra ny ekena dia ekeo hatramin'ny farany. Sitrapondra lakamisy ny ianao ozika. Sitrapondra lakamisy ny nanambadiana ambany andro. Reo izy ireo.
Akory zay? Enjana zalahy borizany reto. Enjana ambany andro reto. Io izy io. Akorinao zay zalahy. Fa nizakaina. Mivileza nareo amin'ity andro rajelo ty. Zalahy. Tsy nalaky ajotso. Mivileza nareo amin'ity andro rajelo ty. Andro rajelo, c'est le magnifique, c'est le meilleur. Et voilà, bien fait pour votre gueule. Bien fait. Mbola tsy tonga ao amin'ny tena mamay zao. Fa rehefa ho avy misy problème ianao, Ramatoa Jocelyne, dia ho hitanao tsara. Zany atao hoe andro rajelo. Fa dia ahita ianao. Hatramin'izay nitenenanao zay ve zao dia mba nisy valiny hoe nidina ve le frais? Nidina ve le saran-dalana? Tiako tenenina aminao hoe ianao no tsisy valeur ao anatin'izany système ny andro rajelo zany. Na hialatsy anohana ny andro rajelo intsony ary ianao tsy rarahiny andro rajelo ianao. Tsisy vidiny aminy ianao, tsy vous êtes qui? Vous représentez quoi comme valeur fiduciaire? Vous n'avez aucune valeur. Si, ils peuvent vous remplacer du jour au lendemain. Tsara fantarina ihany ny valeur any tena alohan'ny tenitenenana satria hoe député za dia mba avy koa za hirasa volana amin'ity le frais ty, amin'ity saran-dalana ty. Akory zay zalahy. Tsara kitiny, tsara aminao zay. Tanao tsara izy zay. Mbola havy koa manaraka. Bon. Zay ny amin'iny iny ny tantarisika nataontsika androany aleontsika andefa ny izany hira tianareo alefa mba tenenao ao ary tao Raven Raven tonton Timbal. Olha roquei, vatina mola santo tembaleo e lascia qui. Ota ton tembale, ota ton tembale. Nanino mo pisania no caratiza, nanino mo pisania no caratiza, ma fe. Quando tu te vale, quando te vale, nanino mo pisania no caratiza, nanino mo pisania no caratiza, e che custani volan la vanita, volan il cibo, mata no sipa jabisa, no mana vola, anga taku mambino, sa tono amina kai, ato vamsala madika. Niderosi tonton de male, niderosi tonton de male. Volanas mom sarapate, masupaya tonton de male sa chase manamola. Salexi tonton de male, sacho romana kubola pe, fanatisi. Ano fiamma sakmamit kaza, asala. Kita no zani jali bayave, sayira ngana boda, na yekiano ya tatamina ye. Shotino na kita tonton de mata que no vava tuza, marare. Kita no zani jali bayave, sayira ngana boda, na yekiano ya tatamina ye. Shotino na kita tonton de mata que no vava tuza, marare.
Ikimsukani kona navani Kona nitikofu manimatamu Sipa jebisa jeno mana mona Anga kaku mambino Pesa totono wamina kai Atoko msada madika Nidero si toto de male Nidero si toto de male Kufala na si mopsara pade Masufaya toto de male Sakis mana Nidero si toto de male Nidero si toto de male Kufala na si mopsara pade Masufaya toto de male Sakis mana bola Waro Asaro kamalanziro frasa ne Siski faksava Aftar bila vanil papa Oh Sanjay Ala kale Au tinggal na masin Agochika Sotran'ny India Raven, tonton Dembal, tonton Manambola, lasan'ny tonton Dembal no sipa zany. Io resaka momba ny publication nataon'ny Banque mondiale sy ny Transparency International tsika. Fa alohan'izany aloha faranana aloha ty le resaky Jocelyne député ty Davare. Efa tsy afaka ny lalana. Efa sahirana zahay tanatin'ny Covid tsika. Sahirana ny velon-tegna ny taty avaratra ny nosy. Ka mba mangataka aminareo ry tompoko. 2 millions d'ariary ve ry tompoko. Ny billet Tana Diego. Efa mitovy ny mandeha anampitan-dranomasina. Ka eto ny mahasimba-bahoaka anay. Etitra zahay. Somary etitra zahay. Satria nahoana mampalahelo ny mahazo ny vahoakany Atsirana. Paosiny mampalahelo eo dia lazainy. Zay manko mila miaino tsara anao amin'ny tomponao politika tony. Marary ny paosiny eo dia lazainy fa mivoaka ny Atsirana na mampalahelo. Mampalahelo. Raha tsy voadona ny paosiny, tsy fantany hoe mampalahelo ny mivoaka ny Atsirana. Zay tena grave amin'ireto mpanao politika reto. Satria nahoana mampalahelo ny mahazo ny vahoakany Atsirana. Ny tiany reto zao dia mampalahelo ny mahazo amin'ny député Jocelyne Maxime. Somary etitra zahay satria nahoana mampalahelo ny mahazo ny vahoakany Atsirana. Zany hoe raha meno azy tia miteny zany ianao, dia isaky miteny vahoaka izy, dia soloy hoe Jocelyne. Dia hitanao tsara fa teanao manipulation koa izy ao anatin'ilay film. Sitrapotetavina ny azy. Dahoane? Etitra zahay. Somary etitra zahay satria nahoana mampalahelo ny mahazo ny vahoakany Atsirana. Mampalahelo ny mahazo ny vahoakany Atsirana. Mampalahelo ny mahazo vahoaka avaratra ny nosy. Na ça va na diana. À ma vice-présidente de l'Assemblée nationale,
volako eto. Ahoana ny fomba ataonay? Ny marary amintsika amin'ny teny zao na misy évacuation atao dia maty. Satria tsy afaka miakatra amin'ny Antananarivo satria mandoa anao bien'ny dokotera, mandoa anao bien'le marary mila maka 3 place mba hatoritorian'le marary. Zaho Ramatoa Joseline teny. Adinony anefa nisy hôpitaly raha tsy diso mahampandainga ny mpiandry radiolona mihitsy ty Ramatoa ty. Nisy hôpitaly manara-penitra ane namboarina ny Dego any e. Ohatran'ny taona tadidy an'izay tsika rehetra e. Sa ahoana ka ry reto? Saky miteny Joseline dia vahoaka. Fa ovay hoe Joseline nely izy ditanareo hoe i Joseline mihitsy ny vodona ary ny paosin'ny Joseline mihitsy ny rovotra dia mitady artifisy, mitady excuse hoe vahoaka Joseline anamboarany kotony. Mandoa anao le bien'olona anankiray hiakompagnie le olona avy amin'ny Antananarivo. Ahoana tsara tao izay fiavarotra ny nosy re tompoko ao mba mitodika aminareo minisitra rehetrarehetra amin'izay zavatra izay. Midangana ny fiainanay aty avarotra ny nosy amin'ny ratsiany io lalana RN6 Ambanja Diegoio. Ny aratsiany lalana Tana Diegoio. Nisy pritara zao efa manao 3 jours nefa 1 jour nataony tamin'ny fotoana. Ianao sampy tena izy amin'ny 1 jour. 1 jour iny lera valomanana naongany. Tamin'izany andro ane tadidiko tsara mihitsy efa nitohaka teo Ambilobe ny anamboarana an'Ambilobe Dego e. Aizy izy zao vita ny andro ratsielina izy zao. Ohatran'ny mampandainga ny andro ratsielina mihitsy ty Ramatoa ty I andro ratsielina zao ne no niteny. Fa vao tonga dia vitako io. Nametraka 20 jours ny fitondrana teo aloha tamin'izany andro zany. Nakipaky andro ratsielina na isany. Tsy vita ary ho avy zao ny orana vao Emara Sambilobe. Ho avy koa ny orana tsy vita ny RN 44. Asa ho avy koa ny orana tsy vita ny fitokanana ny aéroport fa lozana miady aman'olona. Tia ny andro ratsielina ho foana fotsiny zao ny aktifa sy ny action ny ADP ao anatin'ny aéroport io. Ka tedavy ny atao ohatran'le société de contrôle niasa tamin'io aéroport ny Ivato io. Nisy antony manokana ary tena stratégie manokana manko nangalana ny contrôle ny aéroport io. Tokony ho fantatritsika malagasy. Fizana kely mampalahelo ianao Ramatoa dia aza ny vahoaka nalainao hoe vahoaka e. Tsy problème ny vahoaka zany avion-nao zany. Ny vahoaka efa nandeha taxi brosy foana. Kakerin'ny amboa-kely tianao anao, dana mandeha taxi brosy teo, mitovy amin'ny olon-drehetra. Izy ianao misy mahafantatra ihany ny ainganao tapitapoka eo ianao kalabe satria hoe miaraka amin'ny andro ratsielina. Ahoana ny fomba ataonay? Ny marary amintsika amin'ny teny zao na misy évacuation atao dia maty. Satria tsy afaka miakatra amin'ny Antananarivo satria mandoa anao bien'ny dokotera, mandoa anao bien'le marary mila maka 3 place mba hatoritorian'le marary. Mandoa anao le bien'olona anankiray hiakompagnie le olona avy amin'ny Antananarivo. Sitrapony izy anomenao tsiny amin'izany. Maninona tsy tonononao le olona hoe iandro ratsielina ô. Iandro ratsielina eo anao mifokofoko eo. Velominao Joseline. Bon, iresaka momba ny rapport na ny communiqué nataon'ny Banque mondiale sy ireto
Transparency ary ny ambassade des États-Unis isika. Hoy ahako faky-moaly hoe zao any zavatra teneniko anareo, avereny kely le faky-moaly le nataoko zay hoe vorona hojikoana ve ho korontanina. Miomanina nareo fa hanomboka anao hampamoaka amin'izay ary anao pression amin'ny gouvernement malagasy, ireo partenaires techniques, financiers ary ireo partenaires bilatéral ireo. Tsy ny fitondram-panjakana malagasy hoy aho tamin'izany no ino izy teo no nahazo ireny fanampiana ireny, fa noho ny alahelo amin'ilay fahoriana sy ny fahantrana tanteraka mahazo ny malagasy. Raha mijery ianao publication nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar, TIIM, dia tamin'ny volana aogositra dia ny titre tamin'izany dia mazava be hoe appliquer la transparence et la bonne gouvernance avant que la confiance citoyenne soit irrémédiablement rompue. Zany hoe apetrao amin'ny fitoerany ny fahitsiana na ny transparence ty moa zany ahoana ny tena dikany ty amin'ny teny malagasy, ny fitantanana mangarahara, fitantanana manaraka ny rafitra sy ny norme sy ny atao hoe bonne gouvernance. Fa raha tsy izany ozy, ataovy malaky tsy miteny hoe malaky izy eto fa takany manao sous-entendu izy hoe avant que la confiance citoyenne, zany hoe le fatoky isan'le malagasy mihitsy no tapaka tanteraka amin'le fitondrana. Appliquer la transparence et la bonne gouvernance avant que la confiance citoyenne soit irrémédiablement corrompue. Ty moa zany tokony hoe ne soit irrémédiablement, zay ny tokony izy après avant que irrémédiablement rompu. Izy ty avy amin'ny fivoriany ireto société civile maromaro. Oui, tao anatin'izany koa ny FFKM, tao anatin'izany ny la conférence des évêques. Tena nangataka mihitsy ary nahita satria sady observateur reto no manome lalana ihany koa hoe ty ny tokony ataonareo, zao ny zavatra tokony ataonareo. Constatant que point 1 zany avy amin'ny communiqué io, que les citoyens accordent de l'importance à la transparence sur l'utilisation des deniers publics et les remercions pour cela. Tena marina zany. Makarary ny malagasy, mampiasa sainan'ny malagasy ny tsy fisian'ny fangarahara, ny zavatra mangarahara amin'ny fitantanana ny trosa sy ny vola sy ny harem-pirenena. Misy ozy izy ireo lanceur d'alerte takan'ny Fleurira Kotomalaly zany. Izao manko natao hoe lanceur d'alerte
citoyens ou SCS, fonctionnaires, n'hésitent pas à dénoncer le manque de transparence et les éventuels abus dans la gestion des deniers publics. Cela marque une évolution remarquable en termes de vigilance et de responsabilité citoyenne, et nous ne pouvons que nous en féliciter pour le bienfait ultime de notre pays. Zany hoe manomboka amin'ny tombo andromanalina zany ireo malagasy. Sarotiny amin'ny fomba fitantanana, indrindrindrindra ny fandehanan'ny arabola, zay tsisy mahafantatra amin'ny malagasy na raha tena hoe na ny ray ara-diso. Fandao atao hoe na ny roa na ny telo ary. Satria ireo telo ireo dia ny ministry ny finansa, dia Andriamatoa Andry Rajoelina, dia ny trésoro, dia ny efatra Mamy Ravatomanga. Ireo ihany no malala. Fa ankoatran'izay nada. Niet. Tiako lazaina amintsika eto ary tiako fantatritsika zany dia hoe mitombo isika tompoko. Mihamaro andro aman'alina isika no matsapa fa misy tsy milamina ny kôty ary tsy mazava ny kôty. Mitaky isika amin'ny fanazavana. Mitaky isika amin'ny fametrahana amin'ny fandehan'ny zavatra rehetra. Ary tandremo ny UNICEF, ny OMS dia tena nangataka mihitsy hoe ao misy financement 75 millions de dollars. Ao anatin'le volet financement 75 millions de dollars zay dia tena misy mihitsy hoe fametrahana ny transparence amin'ny fitantanana arabola. Ny fanjakana zany. Misy an'izay 75 millions de dollars. Misy volet ana mise en place na transparence na bonne gouvernance ao anatin'izay. Tsy raha Indrala zany fa ny ataony ihany ny ataony. Manomboka manao pression ny société civile, manomboka manao pression toy ny Transparency International tony. Ary rehefa miteny hoe voron'ojokona ve ho korontanina dia voamaly dia namoaka publication ny américaine il y a 13 heures de temps de cela. Dia ilay teneniko hoe voron'ojokona ve ho korontanina. Illegally caught of Madagascar. Madagascar's source every year. Fantatrao ve ozy fa 130 000 tonnes ny trondro voajono amin'ny fomba tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Inona? 130 000 tonnes. Fantatrao ve fa ohatrinona ny taona ny thon rouge. Fotsiny. Aza miala. Iretika. Aza miala tsika. Thon blanc amin'izao fotoan'izao 8,20. Ny rouge 17 euros. Dia izao ny zavatra lazaiko antsika malagasy. Minimum amin'ireo zavatra ireo misy olona mihinana ny 3 dollars par kilo. Ty tarifa mekôtsika ty tarifa an'indray ty fa ny importation zany tsy fantatro fa andao jerentsika. Bref, 130 000 tonnes ozy ny américaine.
Dia nefany ny tarainany any atsimo tsisy ny sakafo, voatery mangatabola ny velany vao misy ny sakafo. Io zany le teneniko foana hoe le esprit créatif sy inventif tsy ananan'ny zalahy reo mihitsy. Vidy sambo anankiroa telo anie dia efa afaka misakafo misaosy tsara le malagasy any atsimo e. Manao aménagement ana tany jusqu'hatrany amin'ny 500 hectares dia efa milamina e. Ny gouvernement américain amin'ny alalan'ny tetikasa haitao an'ny USAID Madagasikara dia miara-miasa amin'ny ministèren'ny agriculture sy ny élevage ary ny pêche. Izao ny zavatra lazaiko anareo. Vao vita ny fivoriana takan'itony hoe hoenjehana anaovana descente ohatra ny mpanjoona ny Morondava satria eny hoe zany hoe misy sinoa ao dia tonga dia le dirikaby izay iraky ministra misaosy koa miaraka amin'ny avy any amin'ny présidence sy ny karazany, tonga dia maniraka inspecteur amin'ny pêche na ny élevage, surtout ny pêche moa zany, mibaiko an'ireo sinoa hoe afindraho aingana fa ho avy ny contrôle. Par téléphone fotsiny io dia efa mifindra midina any amin'ny faritsy Belo iny indray zalahy dia efa tsy hita tonga ny contrôle ohatrany hoe nandainga le olona fa tsisy an'izany akory. Itony zavatra itony par satellite no ahitany Amerikanina itony. Azo atao tsara mihitsy zany ny fiarahana miasa amin'ny Amerikanina ao anatiny itony zavatra itony. Misy ny toe-karena manga. Lazontsika ato anatiny hoe ministèren'ny environnement durable environnement et du développement durable. Resaka fotsiny zany. L'intensité de la récession est donc comparable à celle de la crise politique 2009 et a été principalement due à une forte baisse de recettes d'exportation et des investissements privés. En 2009, l'intensité de la récession est donc comparable à celle de la crise politique de 2009. Crise 2019, Covid-19 plus Andratgel. Crise 2009, Andratgel moins Covid-2019. Zany hoe égal reo zany. Andratgel moins Covid-2019 égale à 2009. Crise 2009. Andratgel plus Covid-2019 égale à crise 2019. Samy nina mifatiny daholo ny économie malagasy nandalovany Andratgel. Zany hoe lasa excuse amin'izao fotoan'izao le Covid-19 fa tany amin'ny 2009 tena mazava mihitsy ny tenin'ny Banque mondiale ity publié tamin'ny 16 décembre 2020 any amin'ny introduction izy dia efa miteny hoe l'intensité de la récession est donc comparable à celle de la crise politique de 2009. Mavesatra zany. Efa mba nanomboka niakatra ozy izy l'économie ary nahita évolution, progression saine. Suite ny mise en place ny pouvoir plutôt constitutionnel
na hoe pouvoir azo tamin'ny ara-dalàna zany tamin'ny fifidianana 2013-2018 efa niakatra ozy izy le fandehan'ny raharaha fa zao nidina la Banque mondiale estime que près de 1,4 million de personnes vahoaka ane zany reo olona zay ny mahatonga na miteny hoe Andry Rajoelina me autorisation fleurir Kotomalala ampidinan'ny olona leo 13 mai fa hitanao fa arary ny kibonao ary arary ny andohanao tsy ho zaka ny vavoninao ny zavatra rehetra andreo 1,4 million de personnes sont tombées sous le seuil de la pauvreté fixé à 1,90 $ par jour. Io ara mbola tsara fanahy ny Banque mondiale amin'ny rapport io fa tsy possible amin'ny malagasy amin'izao fotoan'izao manana tokantrano maro manana presque 40 000 FMG ao tokantrano isan'andro. Tsy possible. « 1,4 million de personnes sont tombées sous le seuil de pauvreté en 2020, ce qui porte le taux de pauvreté, et nous savons, ce qui porte le taux de pauvreté à 77,4, son niveau le plus bas depuis 2012. J'en ai entre 2012 et 2019, 2018, niaingy fa tonga raha maka vita indray ny lanonana. Eritrereto premier semestre 2020 zany dia natratra 64%. Ny malagasy ny signalé hoe hatrany amin'ny 97%. Une 64% des ménages ont signalé une perte de revenus. 64%. Hein. 97% des entreprises une baisse de la demande de leurs produits et services. Eto zany dia atao tsara fanahy le Banque mondiale mametraka an'ilay zany hoe eto mila intelligence zany amin'le analyse atao hoe marina fa nisy ny Covid-19 fa ity zavatra ity ny comparable tamin'ny zavatra niainga efa nisy fero sy aretina niainga tany amin'ny 2009 anie ity zavatra ity. L'intensité de la récession est donc comparable à celle de la crise politique de 2009. Et nous savons, l'effondrement des recettes fiscales associées à la crise et les dépenses et l'augmentation des dépenses publiques. Azonareo tena be zany. Ny recette fiscale tsy tongana. Ny dépense publique miakatra midangana farak'izay midangana ary matratra ary mihoatra amin'ny 5,2% amin'ny produit intérieur brut en 2020. Azona ohatrena ve zany ry malagasy? Eritrereto zany hoe mitovy zany ny tokantranonao sy ny firenenao amin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina azy amin'izao fotoan'izao. Ny tokantranonao dia tsy mampidi-bola fa mitrosa ary boka nitrosa nareo mivady. Dia isa-maraina tonga ampitakotrosa amin'ny hofantrano mividina siramamy, mividina vary, menaka, ny jirama, ny rano, ny hety. Dia ohatran'izay koa ny firenena tsy mampidi-bola le firenena fa mitrosa foana Andry Rajoelina isan'andro. 100 millions par-ci, 100 millions par-là. Io lazainy io e
Antananarivo, 16 décembre 2020, l'effondrement des recettes fiscales associées à la crise et l'augmentation des dépenses publiques ont entraîné une aggravation du déficit budgétaire qui a atteint 5,2% du produit intérieur brut. Et fan lazaiko nareo hoe 1% signifie 1 milliard de dollars. Donc, misy hatrany 5 milliards,2 de dollars any ve zany. Milavaka. Satria izy ont entraîné une aggravation du déficit budgétaire qui a atteint 5,2%. Et qui dit 5,2% eto zany misan'olona lay izy zay efa vitanga rajanaromampianina, voatelina, miato lavaka, zay no mahatonga an'izy moins 0 ozy izy nga fleury. Raha korsy tsotsotra ozy nareo fa azo de fandiavana tsara zany. De jereo tsara, enoy a. Zay no lazaiko antsika malagasy hoe raha tsy ianao mihitsy mandray an-tanana no avinao, aza manantena fiovana. Ny olona efa manome anao ny formule rehetra, ny zavatra formulation par phrase, par mot, aizonareo intellectuel. Mazava be mihitsy ny teniny eto hoe les risques de surendettement ont augmenté ces derniers mois. Et nous savons. Mais, eto zany de hoy hoe fa aiza ireo technicianina SVM no mangina tsy miteny nefa misy zavatra positif amin'ny drala reto. Tsisy hita le technicianina SVM kanefa misy zavatra positif ho anazy lazain'ny Banque mondiale. Mais reste modéré grâce à la prudence budgétaire observée durant les années précédentes. C'est-à-dire pendant la période sous la gouvernance de R. Rajaonarmapianina. Les risques de surendettement ont augmenté ces derniers mois, mais restent modérés grâce à la prudence. Grâce à la prudence budgétaire observée durant les années précédentes. Les années précédentes. Et aux sources de financement largement concessionnelles. Zany raha tsy misy mifanampiana avy amin'le Banque mondiale, raha tsy nisy an'le prudence budgétaire largement concessionnelle zany de hoe mora zany. Efa ninona nitady kirarotsika daholo tsika menakavy. Zay ny zavatra tiany lazainy eto. Efa ninona nitady kirarotsika daholo tsika menakavy. Hoy ngala fotsy hoe ninan'ny anganiny. Les risques de surendettement ont augmenté ces derniers mois, mais restent modérés grâce à la prudence budgétaire observée durant les années précédentes. Hitako moa ry zalahy tato ato. Gaga mihitsy aho. Lasa tao niakatra nisehatra ndraiky aho ery Rajaonarmapianina zany. Ay misy an'ity publication amin'ny Banque mondiale ity. Le secteur financier a été touché par l'augmentation des risques de crédit, mais la solvabilité des banques reste généralement saine. Aviez, afin les prudences budgétaires observées. De atakena le olona ry ananiny ry, de am'izay tsy mahita anytony le malagasy. Fanakaiza le technicianina SVM tamin'izany andro.
nareo ry zalahy rehefa tsy mahay politika aza manao politika tena makozy tsy zany andeha anao antony zavatra tony za tsy afaka mandainga io ny soratra ao inona ny lainga ho vaiko mihoatra an'io a prudence budgétaire zangany nanoratra an'io au-delà des répercussions de la crise, la croissance économique reste structurellement entravée par le manque de capital humain. Où une TPI a transparence internationale. Première partie, deuxième partie, plus détaillée coucou, que le leitmotiv du président de la République lancé en février 2019, corruption, tolérance zéro, soit traduit en actes concrets et fructueux qui restaurerait la confiance citoyenne. Antananarivo, 21 août 2020. C'est tout coup. Namarana ni Transparency International, Initiative Madagascar, ni communiqué ny banque mondiale la mbola tsy tapitra. Oui, l'économiste Mark Stoker et Nuchar. Au-delà des répercussions de la crise, la croissance économique reste structurellement entravée par le manque de capital humain, la forte prévalence de l'informalité et de l'agriculture de subsistance, le manque d'infrastructures et leur mauvais entretien. Ça nous a mis à l'infrastructure. Des pipelines zao dia tsy fantatro ny fandehany. La crise risque d'exacerber ces contraintes et de freiner durablement le développement du pays. Bravo. On a bien fait d'élire Andradjel et consorts et de freiner durablement le développement du pays. Zany na mialao ary Andradjel efa niteny aty a. Efa niteny aty. Lasa indray raha tonga ny fifidianana rapitso ampireveniny olona aminay tonga eo aray volana dia milamino dia ndana indray koa fidio ny olona iny. Miteny indray azay. Ny any Andradjel la niteneny ho tenenina dia hoy izy raha tsy lasa mitsoka izy. Dia hoy izy mbola tsy vita ny zavatra nieritreretiko atao. Noho ny Covid-19 dia ndana indray milingilingy mifidy azy. Fa miteny azay. Ity zavatra ity na miala eo ary Andradjel mbola tsisy zavatra tafariny io ao anatin'ny 5 taona. Any amin'ny 15 taona any io vao tafariny. Raha kely indrindra. À condition ka manaraka tsara ianao malagasy ny toromarika atao amin'izany atao hoe tolona fampiakarana amin'ny firenena ano any io. Zay vao misy hoe io fa misy masoandro azurany. En l'absence de réformes ambitieuses, la crise risque d'exacerber ces contraintes et de freiner durablement le développement du pays. Il y a une solution. C'est la Banque mondiale qui propose et qui impose, et qui s'impose aussi. Les Américains, ils disent, faut avoir une évaluation, c'est aussi, j'ai amené problème en étime, c'est une solution menée. 6. Fa midedaka fotsiny hoe namaly ny antso natao reto olona reto. C'est un État. Il reconnaît que c'est déjà un État agenouillé et soumis.
Sekouro, hitanao le olona miletika ao anaty rano. Dia tonga ny tanan'ny Trump nanavitra azy. Amerikanina io zany. Tonga ny tanan'ny DG ny Banque mondiale manavitra azy. Ataony hoe volamen'ny Banque mondiale ataony hoe tonga dia mazava mihitsy hoe misy ny 75 millions tamin'ny volana juillet hicompensena ny déficit budgétaire. Inona ny dikan'izany? Andoavana ny karaman'ny fonctionnaire. Fa raha vao tsy mandraika rano raha fonctionnaire rao, dia vita. Dia le fonctionnaire nefa tsy kopy akory antsika ne zalahy. Olaniny mipaisokady. Ozy ny firenena ny ivelany aoriana kely eo tena tsy alehany mihitsy ty fitondrano ty. Le malagasy nefa tsisy mihetsika. Tsisy taitra le malagasy. Fa rehefa ratsy izay ringa fonctionnaire isany, tsy voaray ny karaman'ny laisany, izay laisany vao tonga saina hoe io ary. Tsy aloha ve atao veloma ianao ry zaka renao. Raha olona tsisy saina ohatranao no andeha ho eto amin'ny président aminay na menatra. Ndao, veloma ianao. Rehefa tsy voaloha ny karaman'ny laisany, dia eo laisany tonga saina. Nareo fonctionnaire reo ialana tsiny, tompoko. Jereo ny zavatra mitranga amin'ny firenena, jereo ny zavatra tsy mety amin'ny firenena. Mbola partie voalohany iny fa iverenantsika beaucoup plus détaillé ity zavatra ity amin'ny lahady raha tsy misy vaovao maika ankoatran'izay. Zay. Parce que sao dia misy dossier anankiray. Zaka. Eny ary fa dia mametraka veloma andefa hira ny Tiara Bruno anankiray tsika. Dia fanao veloma isika mianakavy. Rehefa avy eo tsika asiako ihaino ny général nareo satria toy ny mamotoka isika malagasy amin'izao zavatra mitranga izao. Ndao ary. Tsy mamafy anefa mitsinja mahita ny hoany aranona rehefa leo ny eto dia mifindra retoizany foana isana. Tsy mamafy anefa dia mitsinja mahita ny hoany aranona rehefa leo ny eto dia mifindra retoizany foana isana. Manitiny rune ulambanana nelata tianki pakukosani amani miseriambana maniti Kalatsiny atroko vetivety azo adinony tsy paipaika atsika efa mandeha ny combat sao adinitsika indray ka manjary ilaozan'ireo adversaire tsika. Fa mandeha koa ny consultation amin'ireto mpanady ady. ulambanana nelata tianki pakukosani amani miseriambana.
tanefa tsara kanjo mianjaika mihoatra ireo mpanjaka himiezanao fotsiny ny lambo fatrano feno fotakano lambo tsy manjaitra nefa tsara kanjo mianjaika mihoatra ireo mpanjaka himiezanao fotsiny ny lambo fatrano feno fotakano lambo hoe lavoro manitiny rony kurambanana nelatra dia bakosani ambani lavoro manitiny rony kurambanana nelatra dia bakosani ambani mahitany hoany na ranona rehefa leo ny eto dia mifindra dia toy izany foana isan-taona tsy manjaitra nefa tsara kanjo mianjaika mihoatra ireo mpanjaka himiezanao fotsiny ny lambo fatrano feno fotakano lamba lavoro manitiny rony kurambanana nelatra dia bakosani ambony mijery ambany lavoro manitiny rony kurambanana nelatra dia bakosani ambony mijery ambany Ieno ny rivadytsika satria soare Rijato sy Jakoely no ataontsika androany mandrapeo na nazawaku vajanya nazawaku arianya naitakwa sambaranya equanomas nanjiana konda usianoza timya mamelunguza wanoe heko makiasano simaitimihetike sachafiana nefasa rute simaitimigetike mahemi soma anotimetita fele valere valera sumeku valeraku valere valera ampiaseku valeraku running so like azuni jakuele sangana so like azuni jakuele running so like